Ny mombamombanao sy ny mampiavaka anao manokana? Ny Vetso dia mpanoratra, poety, solona anarana ilay hoe ny Vetso fa ny tena anarany dia Rakotovao Mbolatsiana. Manana fomba fijery manokana izy. Fijery miabo, fijery lavitra ary mijery ny lafitsaran'ny zavatra mandrakariva. Misy antony manokana ve na hahatonga anao mpanoratra? Raha mandinika ny fiainanao izay indrindra no antony nanoratako. Fantatro fa manana didy aho eo anoloan'ny firenena, eo anoloan'ny mpiaramonina, eo anoloan'ny ankonako dia nisafidy manokana aho ny hanoratra. Amin'ny alalan'ny soratra no ampitana hafatra. Dia izay indrindra no fahatsapako ny tenako fa antom-pisiko eto amin'ity Madagasikara nosy malalantsika ity. Ny fahitanao ny vahoaka malagasy raha vao nahary fa tsy nohony intsony ny fisian'ny valanaretany COVID-19 teto amin'ny nositsika. Ndry miazakazadava ny vahoaka. Ahitana azy avokoa na eny amin'ny tsenam-barotra, na eny amin'ny trano fitehirizam-bola, na eny amin'ny tombon-dasantsy, miazakazaka avokoa ny olona rehetra. Asa izaho manokana tsy fantatro raha izany eo amin'ny toerany fa mampametra-panontaniana hoe manahoana ny fanantenana ao anatin'ireny olona ireny. Fihetsehamponao raha vatany voafatatrao fa tafiditra teto Madagasikara ny coronavirus. Ho ahy manokana vao nikabary ny filoham-pirenena atao amin'ny haino aman-jery dia toy ny olombelona rehetra natahotra. Heno ilay izy maneran-tany amin'ny haino aman-jery, hita amin'ny gazety, hita amin'ny tambajotra fa rehefa hoe filoham-pirenena malagasy no nampita ilay izy mivantana dia niahotra ihany ny tena. Niezaka nampahery ny ankonako satria zavatra iraisana maneran-tany izy ity dia hatrehana. Mila miatrika inona no vahaolana avy amiko sy avy aminao entina mahana izany olana izany. Tohina loatra ny foko tohina loatra ny foko nahita ireo vaovao maneran-tany, ireo faty miampatrapatra, ireo antontanisa izay hita tetsy teroa dia hoy aho hoe andeha hakorinako ny peniko mba ahafahako mampahery ny olombelona nofo sy raha mitovy amiko. Ilay aretina iraisan'ny rehetra, iraisan'izao tontolo izao kanefa misy ny fitsaboana atao, misy ireo sitrana, misy kosa nefa ireo izay mandalo fahafatesana dia tiako ampitaina aminao hoe raha tsy maintsy ho faty ihany aleo maty eo amin'ny tompo. Vahaolana tianao arosonao na sosikevitra tiana ampitaina? Ny vahaolana avy aty amiko dia angamba ny indrana teny amin'ireny olona malaza ireny hoe tsy dia ny vola loatra, tsy ny harena, tsy ny fanangonana ny zatsy na zaro loatra fa teny mampahery. Ilain'ny olona ny teny fampaheresana amin'izao fotoana izao ilain'ny olona ihany koa ny vavaka dia narindrako amin'ny alalana tononkalo izay afatra ampitaina amin'ny vahoaka malagasy izay. Ezahako foana ny tahiry ilay fitoniana atao anatiko eo ampahitana ireo azakazadava hitako eo amin'ny fiarahamonina. Izany hoe tiako izany ampitaina tsy amin'ny alalan'ny asa soratra ihany na ny teniko fa na amin'ny endriko aza dia ampitaiko amin'ny olona fa tsy vahaolana ny firotorotoana na ny fiazakazahana lava. Ny vahaolana tsara indrindra toy ny ampitaiko amin'ny ankonako ihany, ny ampitaiko amintsika malagasy rehetra. Tsy tsiony eo am-pelantanana, ataovy izay ampitombo ny anaty farangisosina ny Antsika ao anatin'ny vatatena, mazotoa mihinana legioma sy ny voankazo, misotro rano betsaka, arao avokoa ireo fepetra napetraky ny dokotera, ny mpitsabo, ny fanjakana dia izay no lalana, izay ihany lalana antokana ahafahantsika miatrika izao aretina maneran-tany izao. Afatra tiana ho zaraina ho an'ny vahoaka malagasy? Malagasy aho, malagasy mitovy aminao. Ny afatra tsy fotoana ny fifametsifetsena intsony izao fa fotoana ny fitadiavana vahaolana. Tsy ao anatin'izao aretina
manahirana aretina sarobahana maneran-tany izao isika no ifanararoatra andao samy mitady vahaolana amin'ny alalan'inona ohatra amin'ny alalan'ny fitsitsiana tsy fotoana ny fandalanina intsony izao fa fotoana ampiraisantsika ny fontsika. Inona izany no nanosika anao anoratra ity tononkalo ity? Ny antony voalohany tena nandrisika anoratra ity tononkalo ity te hanampy ny olona rehetra tsy ho antsika malagasy irery fa ho an'ny vahoaka maneran-tany te hampitodika ny foditsika sy ny saintsika hiompana amin'Andriamanitra misimisy kokoa. Andao araraotina ny tombon'andro nomeny antsika hifandraisana aminy tsy misy afa-tsy izay ihany ny vahaolana. Ny antony tena nahatonga hampikoriana ny penina dia izay no fananako dia ny talentako dia ny ranomainty tsy kely zany tsy zavatra kely fa hitako hoe zava-dehibe ahafana mampitraka ny olona rehetra eo am-piatrena izao zava-doza maneran-tany izao. Teninao farany mankasitraka manokana indrindraindrindra ho anao mpankafy io averimberiko matetika hoe hitondra soa hitondra fitahinana ny teny zany isan'andro tadidio fa ny Vetso ilay namana tsy mahafoy ianao. Inona ary ny lohatenin'ilay tononkalo? Ny lohatenin'ny tononkalo vavaka ho an'ny tanindrazana. Riraiko masina any an-danitro mbola indro avelonaina salama vatana sy saina afaka misaotra anao kodera saotra no atolotra satria tombon'andro vaovao natokana ho aisoanao. Mitalao tombo tsara ho anay vahoaka malagasy aza tao very anjara re aza velangasiasy raha ny elokay rehetra no sanatry efitrefitra mampisaraka aminao mangata-pamelana re aoka re mba ho fafany manoloana ity trangana aretina manerana ny vazan-tany ny COVID-19 na coronavirus zany tolory hery avy aminao ka sy eo amin'ny tananao mahery fehezo ny toe-javatra rehetra matoky anao zahay tsy misy fepetra atafionay rehetra ny fitoniana avy aminao ny tebiteby ny aia soloa maraina vaovao rahovina ihany no hifarana izao olana eto an-tany izao mankasitraka sahady tompo amin'ilay valim-panontaniana hoe izao no hiady fa ianareo kosangina mivavaka manokana ho an'ny filohanay atolory azy ilay fahendrena ahaizany mitantana ity firenena omeo saina endry izy tolory fahalalana hampandroso any gasikara ka tsisy hodiso anjara izay malagasy fa afaka hisitraka izay tena anjara. Mivavaka ihany koa ho anareo dokotera tsy ho lavinaretina ny sanatry tsy anjera iriko tena mpanasitrana tokoa miaraka amin'ny fanampin'ilay tsy toa. Mivavaka manokanao ho antsika isan-tokantrano ny ran'izy tompo ane no ho tazana eo amin'ny tolana ny aretina rehetra handalo sy hiserana tsy misy raha izay ho voakasika fa raha fahasalamana no hanjaka sy hanerana. Ry malagasy namako mbola tsy tara raha androany fa fotoana mety indrindra izao hibitsihako aminao hoe raha to tsy maintsy hihatra amiko sy aminao izao aretina izao mialoha indrindra izay dia andao avitranay indray ilay fihavanantsika amin'ilay Andriamanitra ray raha sanatria tsy maintsy ho faty dia handry am-piadanana satria maty vita fihavanana. Ny Vetso.